Araka ny efanantsika tao anatin'ny lohateny teo dia noraiketina ho ajina timbre izay ampiasaina ho fandefasana ireo taratasy eny amin'ny positra manomboka izao. Ny sary ny mpanakanto sady mpanoratra Radona Georges Andriamananteny ho fanomezam-boninahitra ny fahazatoana nahaterahany Rado tamin'ny totoana ity no antony izany. Ny aji malagasy izay mirakitra ihany koa ny tantara sy mampiavaka ny Madagasikara manerana izao tontolo izao. Fitsinokoloina. Endeso ratindray ny antsoantson'olony resy hitatsika mandro fotsy sy ny tika anjazakely mosarena rotsorotsy tsy noho ny tapakandro ary reo zay ny masoandro no masolom-pitafiny ao anaty fahoriny fa mitrosa ny omaly am'izay ho azo ampitso ka inreo manangatrano amin'ny tapaka fanitso efa sisanarafesina soratikoomba orenesina tsy ho fandatsana akory sanatria fa fomitory fiarahana miory amin'ireo karamakely erim-potsy misy vidiny efa banga atelona no ny aretina tsy fidiny kanefa nohon'izay mitaky fanorotana karamo dia valiana boribory hoe manohitra lalàna karoaina ho fay. Isan'ny tononkalo ahafantarana ny Radona i Georges Andriamananteny izay tononkalo mitondra ny lohateny misy soraty. Anatin'ny fankalazana ny fahazatoana nahaterahany ity mpanoratra ity, atao isan'ny aji na timbre ampiasain'ny positra malagasy sy ireo mpandefa taratasy ny sarin'ny mpanoratra Georges Andriamananteny. Ity mpanoratra ity izay olomanga ary nanana ny nampiavaka azy teo amin'ny asa soratra malagasy sy ny fanehoana ny tantaram-pirenena. Araka ny voalazantsika teo dia amin'ny fotoana ity zany tsika no manao an'ny fahazatoana nahaterahan'ny Rado ity taona 2020 sy 2020 ity. Efa 5 taona izay no lasa nandao antsika dia rarany sisiny tokoa ny anaovantsika an'izao souvenir nataontsika mémoire ho an'ny Rado zao satria mety efa maro amintsika eto Madagasikara indrindra tanora izay mety tsy dia mahalala n'izany nataon'ny Rado zany nefa izy nalana andraikitra teto amin'ny firenena niasa tamin'ny ministeran'ny culture révolutionnaire moa tamin'izany andro zany 12 taona izay raha tsy diso avy dia nefa ihany koa nitondra betapeta amin'ny sehatry ny fanaovan-gazety fantatrareo ihany koa amin'izany fa ny aty aoriana zany ny tanora malagasy misy tsy mahalala an'izany hoe Rado zany aparany amin'ny anarany ka dia eto nanaovantsika an'ilay fanaovana an'ilay ajia ahafahan'ny tanora malagasy fa tsy ny tanora ihany fa na dia ireo zokony ihany koa fa mahatsiaro an'izany izany Rado zany inona nataon'ny Rado teto Madagasikara. Manodidina ny iray tapitrisa isan'ny taona ny aji vokariny eo anivon'ny positra malagasy. Tamin'ny vanim-potoanan'ny Covid-19 raha tsy ivona no nahitana fiankarana ny fampiasana aji noho ny fiomboana. Ankoatran'ny mpanoratra Rado, miparitaka ihany koa manomboka izao ny aji miraikitra ny sarin'ny sokatra izay endemika eto Madagasikara.